Faly miarabatsika rery manaraky ny RBC ho anao zay mahita ny vidéo ty kanefa mbola tsy manaraka ny chaîne de manasa antena, abonnez-vous ary activez lay cloche de notification mba ahafahanao manaraka sakantsiandava ireo zava-misy tranga miseho eto amin'ny firenena mantsika ity. Ankehitriny moa de iarahantsika mahafantatra fa anisan'ny sujet na hoe resaka tena malaza am'izao fotoana izao dia mahakasika ny fitrandrahana ilay base toliara izay tsy ekeny vahoaka ny toliara mazava ho azy ary eo ihany koa moa ny mpanohitra izay manindrahindra fa tsy tokony trandrahana io base toliara io noho ny antony maro samihafa. Eo ny resaka impact environnemental, eo ihany koa ny resaka fahasalamana izay anisan'ny sarobidy moa eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Manoloana ny zany rehetrarehetra zany, eo ihany koa ny tsy fahafantarana, fanazavana bebe kokoa raha ny tena marina mahakasika an'io base toliara io. Izany rehetrarehetra zany dia mahatonga ireo vahoaka mijoro manakana hatrany ny fitrandrahana. Midina ifotony moa andriamatoa Anny Rajoelina sy délégation niaraka tamin'ny herinandro lasa iny, ary ilaza andriamatoa Tsitseny Rarinasolo Miaiko izay nanao valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety tandroany fa nampandaingana ny ministry ny harenan-kibon'ny tany, zany hoe noteren'andriamatoa Anny Rajoelina izy mandainga vahoaka ny toliary momba ny fanazavana an'ilay fitrandrahana ny base toliara io. Manoloana an'izany dia tsy nanaiky ny fitondram-panjakana fa miteny avy hatrany any ministry ny harenan-kibon'ny tany mba hanao démenti io zavatra nolazain'andriamatoa Tsitseny Rarinasolo Miaiko, ka izany no arahinao avy hatrany amin'ity vidéo zay arosoko anao ity. Misy moa ny valan-dresaka izay nataony honorable Vepana Siteny androany hariva, natao ihany no tsy teny anefa ny tsy manaraka ny sotoavina malagasy kosa ny mampandainga olon-dehibe. Voalaza ao anatin'izany moa fa ny tenako dia niteren'ny filohan'ny repoblika andriamatoa Anny Rajoelina ilaza zavatra lainga teo amason'ny vahoaka tany Ankilimalinika. Eto dia te-hiteny amin'ny honorable Vepana Siteny sy ny vahoaka malagasy ihany koa, ny siansa tsy mba mandainga, ny siansa tsy mba afaka laingana fa rehefa oui de oui, rehefa non de non, rehefa zéro de zéro, rehefa un de un. Ny tenako moa zany dia tena siantifika, nanao matematika sy fizika azy vao nivadika nanao école d'ingénieur, ary nandrato fianarana teto toerana tany ivelany mikasika an'izany. Ary raha mitenitsika ny hoe raha ny tenako hoe 15 mètres eo zany ny akana n'ilay fasika mavesatra, dia izay ny voalazany taona nametrahan'Andriamanitra ny zavatra ao alain'ny base toliara. Ary ao anatin'ny eto ambanomasoko eto ny étude de faisabilité ny tetikasa base toliara io le couche, le hoe couche d'unité de sable supérieur andriamatoa honorable Vepana. Amin'ny géologie moa dia misy couche maromaro, fa ny couche ka an'ilay sable minéralisé na le fasika mavesatra dia io couche d'unité de sable supérieur io zay eo amin'ny moyenne 15 mètres, misy amin'ny faritra sasany ary izy 3 mètres fotsiny, fa moyenne no resahako amin'ny 15 mètres ny akanan'io fasika mavesatra io. Ary amafisiko eto fa marina zay voalazako zay, ary tsy ilaina zany ampanerena filohan'ny repoblika, ary filohan'ny repoblika dia olo-kendry tsy hanao an'izany zavatra zany, fa zay ny voalazan'ny siansa. Manarak'izay dia voalaza ihany koa ny teny atao hoe tsy ao anatin'ny faritra rovana amin'ny alan'ny baobaba ny toerana misy ny fitrandrahana. Zay no ny teneniko, dia siansa koa io, misy coordonnées zany mathématique zany, coordonnées mamaritra ny faritra arovana, dia iny coordonnées mamaritra ny faritra arovana iny omeny ny ministèren'ny environnement any ao amin'ny cadastre minier. Dia rehefa ao anatin'ny faritra arovana, dia tonga dia ny système informatique ny cadastre minier mihitsy ny tonga dia mandany fangatahana permis ao anatina faritra arovana.
ka tsy misy mihitsy permis minier ho azo alainao anatin'ny faritra rovana. Ary raha misy manao fitrandrana anaty faritra rovana ary dia tsy maintsy ataony analana an'izay mpitrandra koa satria mandika lalàna. Hitantsika izany araka ny ezaka nataon'ny fanjakana reny tamin'ny herintaona tany amin'ny nisy fitrandrahana rubis tany Atsinanana Vohibe dia nisy mihitsy ny andiany mpitandron'ny filaminana anala izay mpitrandra ka ao anatin'ny faritra rovana. Dia manamafy eto fa ny coordonnées misy ny permis an'ny base toliara dia any ivelan'ny faritra rovana P42 ny forena baobaba zany azo antoka zato isan-jato fa tsy ao anatin'ny faritra rovana ny permis any base toliara. Eto moa dia arotina ihany fotoana iresahana hoe manentana antsika ihany mba vaovao marina tena marina no lazaina sy aparitaka zany amin'ny mpanara-baovao mba hiteraka fandrosoana fa tsy fisavorivorona sanatria amafisiko indray mandeha fa tsy ao anatin'ny faritra rovana amin'ny P42 forêt baobaba ny permis amin'ny base toliara fa ny ivelany ary 15 mètres en moyenne ny ateviny les couches misy an'le sable unité de sable supérieure akany tetikasa base toliara ny fasika mavesatra ao anatin'io tetikasa io. Izay ny version avy amin'Andriamatoa ministre. Mino za fa efa nahita an'ilay conférence de presse izay nataony tsy tendrony asolo aiko itsika. Ho anao izay mbola tsy nahita moa dia atao amin'ny chaîne RBC ihany koa nisy an'io conférence de presse io rehefa tato le izy ka afaka jerenao zany rehefa mijery ny vidéo ty na afaka jerenao le izy de miverina mijery an'ilay vidéo ty ianao. Somary mafampana ny raharaha kehitriny tsy hita moa hoe ahoana marina mahakasika ny lay base toliara. Avela hijanona am'izao ve sao dia mitondra fampandrosoana ao Madagasikara. Hotrandrahana ve ahoana tsara ny mety ho impact mahakasika ny tontolo iainana, ahoana tsara mety ho impact mahakasika ny fahasalaman'ny vahoaka indrindra indrindra satria zavatra tena mampalahelo dia itsika eto Madagasikara efa tsy dia manana fahafahana mividy ka raha sanatria marary vokatry ny fitrandrahana io zavatra io dia vao may loza satria ny vola efa tsy misy ary eo ihany koa ny fotodrafitrasa eto amintsika fotodrafitrasany fitsaboana dia tsy dia manaraka ny fenitra araka ny tokony izy ka somary mampanahy izany rehetrarehetra izany mampanahy ny ain'ny vahoaka moa ve dia ho fatiny ny vahoaka amin'izany zavatra izany. Fa raha domina tsara ny etude rehetrarehetra araka ny tenenin'Andriamatoa ministre moa dia ny siansa tsy mandainga, eny tsy mandainga tokoa ny siansa fa ny mampalahelo mantsy eto amintsika dia ny zavatra rehetrarehetra dia afaka laingana avokoa. Mba eritrereto ange hoe volamena mivadika fer sa mivadika varahina zany tsy fantatra hoe phénomène scientifique ino no ahafahana manazava an'izany kanefa teto Madagasikara dia tombony tanteraka izany zavatra izany ka rariny tokoa raha iay ihany vahoaka manoloana an'io zavatra io. Rariny de rariny ka hoy zao hoe mila miverina tsikelikely amin'ny vahoaka ianareo mpitondra ary mila mametraka manome lanja ny fahamarina satria very tanteraka ilay fandokisan'ny vahoaka anareo no reo antony maro samihafa amin'ny domaine isan-karazany eto Madagasikara. Domaine rehetrarehetra ho any tsisy fatokisana anareo tsony ny vahoaka malagasy ka rariny raha toa ka hanana eritreritra zavatra hafa. Zay miratitra antsika rehetra dia samy ten'Andriamanitra. Ho anao zay mijery ny vidéo hatramin'ny farany dia manasa anao ny tenako raha ny chaîne RBC GTV abonnez-vous mba ahafahanao manaraka atsakany sy ny labany ny toetra raha misy marina eto amin'ny firenena mampitsikezika itsika. Velomany.